Nanambarany secrétaire général ny commission nationale indienne fa tsy tokony hisy intsony ny fanemorana ny datim-pifidianana atao aorian'ireny fanapahan-kevitra izay noraisiny senita sy ny mpiara-nantoka ireny. Ankoatr'izay dia niaona tamin'ny filohan'ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka tetsy amin'ny birao ny CST tetsy Anosy androany ny ambassadeur la France miasa sy mony eto amintsika ny fitin'ireo vaovao ireo no rahantsika ao anatin'ity tapatapam-baovao ity. Tsy tokony hisy ny fanemorana ny datim-pifidianana hafa indray taorian'ny fanakisahana ny datim-pifidianana araka nambaran'ny sekretera jeneraly ny voamerana Océanie Indienne na ny COI Andriamatoa Jean-Claude Delestrac nandritra ny tafa izay nataony tampanao gazety androany teny ministera an-draraham-bahiny teny Anosy. Lotsipehan'ny sekretera jeneraly ny COI izay anisan'ny andray anjara tamin'ny fivorian'ny senita niaraka tamin'ny vondrona raisam-pirenena teny amin'ny CCI Vato fa ny anatotosany Madagasikara fifidianana marara-penitra ny tanjona. Tokony hotomombana avokoa izy na ny ara-teknika na ny ara-pitaovana amin'ny fanatotosana izany. Vola 3 tapitrisa dolara no tsy ampy amin'ny fanatotosana fifidianana filoha-pirenena fihodinana voalohany ary amen'ny banga ary anolotra 2 tapitrisa dolara ny COI araka ny nambarany. Io maraina io dia niraisy ministra ny raharaham-bahiny malagasy Andriamatoa Pero Rajaonarivelo ny sekretera jeneraly ny COI Andriamatoa Jean-Claude Delestrac miaraka tamin'ny Andriamatoa Claude Morel ity farany izay hitarika amin'ny birao mpifandraisan'ny COI eto Madagasikara. Tonga tetsy amin'ny birao CST Anosy ary niona tamin'ny filohan'ny MTS ny sady filoha-hevitry ny CST ny ambassadeur frantsay miasa sy mony eto amintsika Andriamatoa François Goldblatt araka ny tatra nataon'ny filohan'ny MTS dia momba ny fifidianana no anisan'ny nifatoan'ny adevitry ny rontota. Anisan'ny firenena anankiray anotrona ny vahoaka malagasy amin'ny famantsiam-bolany ny fifidianana izay misy eto amintsika ary indrindra andefa observateur na hoe mpanara-maso ka reny mpanara-maso reny taloha eo no revo-partany fotsiny izy no mipetraka dia mijery ny zavatra ny fifidianana amin'ny revo-partany tsy tokony ohatr'izany tsony nanaovanareo anazy fa tokony mandeha nareo mitsofoka any amin'ny fokotrany.